Atolotry ny ACM radio anareo zao. I manambona tantara indray miseho nosoratany Randriambelo sans fil de Manalinarivo Hyacinthe. Ho velomin'ny Sylvia Randrinatoandro, Saoly Rakotonanahary, Nanja. Miaraka amin'ny Ralala sy Faly ary Christophe Rabiarimanana. Mandray feo sy mandrindra ra teknika Iaro manatontosa Nanjara Zafindrakoto. Salama ianao Andria Matotale. Noeritreretiko fa tsy verina ty ampiasana itsony ianao. Faly mahitanao vony za ve dia mbola tsy fantatro foana e. Fa rehefa zoma tena be asa. Eny fa na dia andro andavanandro aza tena tsy mety amin'ny eritreritro ny mody aloha. Nisy vaovao ve nandritra ny fotoana tsy nateo ankeo maraina? Marina tokoa zany. Moa ka zoma andro any. Raha mitadinao ty 19 ianao dia vonona ny anome an'izany ny tsy fahafantaran'andro dia midika fa tena olona miasa ianao. Misaotra indrindra Andria Matotale. Tsisy fisaorana. No momba ny vaovao indray ho avy eto an-toerana ny tale jeneraly amin'ny tababolana. Ay. Ka mangataka ny tale rehetra izy ivory amin'ny fotoana io. Vitany aloha daholo izany ny fandaharam-potoana ny rehetra tany ivelan'i Madagasikara. Mba hampatsiahiva rehefa manakaiky io andro atongavan'ny tale jeneraly io azafady. Eny Andria Matotale. Tena milavitaiko alohan'ny atongavan'ny tale jeneraly tetika azy. Sady anisan'ny tetika asa tena tsara ampandrosoana ny torinasa ito. Mety ho taraiky be aza ny voatafala ato ampiasana fa tsy maninona e. Ny tombontsoa ambonin'ny orinasa no mila jerena. Sady tsy vadiny tsy zanaka miandry akoa ny atrano e. Andria Matotale, efa amin'ny nora riva latsaka kely fotsiny zao. Ianao mbola tao? No heveriko efa lasa tamin'ny 5 ora. Mbola niandry satria misy fivoriana sika isaka ny zoma hariva alohan'ny odiko. Tokony nampatsiahivonao fa lasa niandro vasiko atao ianao marina. Ka tsy sanany elingelina fa tena nifantoka be tamin'ny asanao ianao. Iany tena miala tsiny indrindra. Tena manenjika asa. Tia fitaina alohan'ny atongavan'ny tale jeneraly le izy. Afaka mandeha mody ianao fa za angamba mety tsy ho tafalato raha tsy alinalina. Aleo amin'ny latsinainy no ataontsika le fivoriana tokony natao androany. Eny ary Andria Matotale, dia mirary takariva sy farany herinandro mahafinaritra ho anao Misaotra anao, mirary toraka izany ihany koa ho anao. Amin'ny latsinainy maraina indray izany no mione. Tena hafa kely izany raha olona.
vo 5 taona monjy izy dia efa tale ara-barotra sady anana ny daholo na bika na endrika na fahaizana. Tena ho sambatra sy ho lasa vatiny rahatra izay a. Tena variana be teto a marina. Ay ve ka efa mifolo raha alina latsaka kely fotsiny zao a. Aleo finoana ny solosaina. Idina miborosy ny toeram-piasana dia manainga avy hatrany. Tena efa matory ary ve aho zany. Tokony ho ny vily miankavanana teo. Azo amin'ny baibasy ho any Ambomanga kely fonenako nefa tonga dia nanitsy aty indray. Tonga dia sonirana zany ny lalako. Mandalo manakam-bahiny. Avy eo route circulaire sy Ambasapito. Mandalo any Mahazo. Izay vo Ambomanga kely. Tena mahamiry-firy zany alina zany. Na ny lalana azy ty to manjavozavo noho ny fanala. Aleo mandeha milamindamina ihany ka. Marina tsy olona ty tazako amin'ny sisin-dalana ty. Aleo aloha akasisiny afa tena mila vonjy amiko izy zany ka. Tovavy any izy zany. Andrekaka io. Inona ny ataony aty amin'izao alim-be izao? Ndeha alefako mafy ny fiara fa atao matahotra zany ka. Nefa dia ho avelako eo ve izy? Sao mba tsy mety zany ka. Makanosa koa zany ka. Tsy ny olona mila vonjy ny jereko. Manao ny anao Ramose? Azafady raha manakana anao a. Sao dia mba mandalo eny Anjanahary ianao fa tena tratrariva. Ndray. Tena zana zavatra. Izany ka hatsaran'izay tovavy marina. Manao any ianao ry tovavy? Mekara fa ateriko ianao e. Azafady raha manontany, inona no ataonao aty amin'izao oro izao? Isika andeha alim-pandizana za sy ny namako fa simbain'le fiara mitondra anay ny dianay. Simba mantsy le fiara teny an-dalana ka voatery nody daholo izay nefa ny tenako efa naniry mafy ny andeha amin'izany sady vonina niara isakafo amin'ny namako vitsivitsy ihany koa. Efa ela mantsy izay ny tsy niona. Tena diso fanantenana be mihitsy a.
dia ianao rery izany no nakaty amin'ity lalana ity, fa tsy nisy ny ray lalana taminareo namanao. Eny tompoko, mifanohitra amin'ny lalako daholo ny lalandry zareo. Tena mampalahelo ianao a. Ndao fa teriko mody ianao e. Misaotra indrindra fa avitra ihany a. Lafatra ery ny fiangolan-teny izany, na ny feo na ny fihetsiny samy raitra avokoa. Tovavy toy izao moa dia navelan'ireo namany nandeha rery tatiako. Tosatroko foana iain'ny fiangolany marina. Ary lasa saina be ianao. Inona mampitsika anao? Mahafinaritra be ianao. Mahate hiaino daholo izay ambaranao. Zany ve? Ie. Misaotra betsaka fa mbola tsy nisy lehilahy niteny aho ohatr'izany. Naiky ve ito tovavy ito raha asaiko hiaraka isakafo amiko izao, satria fantatro fa naniry mafy ny anatanteraka ny fandaharam-potoana no miaraka amin'ny namana izy. Aleo anontaniako fa tsy misy mangataka voaty maina ka. Ohatrany tsy dia hody izany ho aza fa azoko tanterahana ve ireo fandaharam-potoana saika nataonao sy ny namanao ireo nefa tsy tanteraka? Marina ve? Tiako be izany. Nefa sao manahirana anao. Efa alina be ingy izao e. Sao dia efa miandry fatratra anao ny ankohonanao any an-trano any. Aza manahy, ketraka irery fa tsy misy olona miandry azy any any. Fa ny any amin'ny tranonao tsy fantatro. Efa fantatry ny ray aman-dreniko ny dialehako fa tsy maninona ka ekeko ny fangatahanao. Dia tsy natahotra ve aloha ianao nijanona teo amin'ny sisin-dalana teo e, tamin'ity alim-be ity, sa efa niandry ahy mihitsy? Eny, niandry anao mihitsy a? Andry akako, zavy ianao miteniteny foana sa iny dia ambarany? Mianiany ahy e. Izay koa ianao dia izany dia ataonao mahalasa saina be anao eo. Mivintana ny nampiona-tsika. Ay ve efa miraika ambin'ny 10 alina izao e? Aiza ny trano fisakafoana tianao isakafoanantsika? Tsy dia mahafantatra loatra fa tiako raha ianao no misafidy, dia izay sakafo safidianao koa no aniko. Ndao ary fa misy toerana fisakafoana iray lehibe sy fanta-daza eto arivo izay a, falehako matetika, sady tsara sakafo a. Tsy mety kosa raha izay sakafo ho safidiako no hohaninao a. Ianao ange izao no olona asaiko e. Fatratra ilay safidinao amin'ilay tena avolenta mihitsy. Ao ary fa ataoko amin'izay sakafo lafo vidy indrindra e. Ireny moa no tena matsiro e. Ao fa vitantsika izany e. Tovavy mendrika sady mahafatifaty toy izao ve dia tsy omeko fahafaham-po. Ianao kosa manao izay mahamenatra mihitsy a. Zay, tongotsika. Ao fa voahako ny varavaranao ry mpanjaka vavy. Aiza kosa e, tsy mpanjakako. Ndao sika hiditra. Sady efa hita mity koa ny serveur. Isakafo izay ry se a. Mba mangataka toerana tsy akaiky jiro loatra raha azo atao a. Tena mety be amiko mihitsy izany. Ary fantatrao tokoa ny zavatra kafiziko sy mety amiko a. Inona ary izany manjoa zany? Midobodoboka mafy ny foko eto am-pijerena. Sady niana maharitra fa lasa boramena. Za nge tena sarokenatra e. Mahafatifaty be tsinony ianao ka voasidony izany hatsarany izany andinika anao.
tsara be koa ny akanjonao baizy misy sarina rosy volotany anisan'ny loko tena tiako onoa oraray zay no naonatsika mialatsiny fa variana amin'ny akantonao aho dia tsy nampahafantariko anao ny anarako za no manambona 5 taona mipetraka any Ambohimanga kely ary ianao no iza Mengaly no anarako Mengaly misy ny olona miantso hoe Mia mipetraka eny Anjanahary ary 2 taona inona ny zavatra tena tianao indrindra eo amin'ny fiainana sakafo indrindra fa aty amin'ny restaurant takizao milomano ihany koa sy mitsangatsangana ary mandihy tiako tanterahana daholo zany zo an'io zao raha sitrako Mia sitrako ve zany manamina tena sitrako tokoa faly be afony lanitra ka tsy takatra rehefa faly ianao dia zay no ilaiko efa mampandroso le serveur fa andoantsika hanantona azy sady le toerana nangatahako teo mihitsy no atolony atsika tsara be zany tonga soa Mia ao amboariko ny sezanao misaotra anao safideo amin'izay ary zay sakafo mety aminao dia ataovy mifanaraka amin'le miteneninao teo enao kosa za nge mba nanany ihany tamin'iny ve azafady reto ny safidy merci Mia tiako ny mampahafantatra anao fa tokony tany Baipaso ny lalako andeha ody androany nefa nandeha tamin'ny lalana nahitako anao iny zany hoe saika tsy nahita anao raha tany amin'ny lalako isan'andro no nandeha tsara vintana nahita anao androany zany very manampiny soa ihany zany fa nahita anao fa saika matiny ny atsika teo za koa soa ihany fa nahita anao fa raha tsy zany dia efa natory fotsiny tamin'izao rehefa tonga tany an-trano zany dia tena tsy misy mpikarakara ve enao ao an-trano araka ny efa voalazako taminao teo mipetraka irery fa izy ireo ray aman-dreninao miala tsinona misento anao tsy misy tsinonao zany ka ao fa tantaraiko aminao ny momba eny mbola kely dia efa nodomandro ireo ray aman-dreniko ka akany mpitaiza zazakam-boto no nitaiza tany amin'ny faritry boiny hay ve io akany io no nampianatra ka namola vola ho tonga amin'izao toerana misy azy ao fa inona moa no asanao raha tsy mahadiso tale ara-barotra amina orinasa iray eto an-drenivohitra indreto ny sakafontsika fa masotomana ianao misaotra anao dia masotomana ihany koa ary tena tsara tokoa ka ilay sakafo lafo vidiny safidinao rehefa izany no misafidy dia tsara foana ka tena aoka fotsiny mariny omeko ohatra hafa ianao lazao aro ianao izao no nisafidiako dia tena tsara bika tsara tare mana toe-panahy mendrika ary anjarako indray zaho zao no mivaramena ity sakafo ray ity aloha tonga dia mampite hihinana mihitsy vao ny maso fotsiny aloha no mijery tonga dia mahafantatra hoe mafilotra izy zany toy ny mijery anao ihany fa za kosa nga sakafo ka marina tokoa aloha hoe ity sakafo ity no mampite hihinana fa ny tena tiako izao dia inona indray dia ny anoroka ny molotra ao
ndao aloha isakafo ka ihany tokoa ay mosy izay ny fandaram-potoanantsika ty dia mitady ho fainao indraiko ka tsy izangy ianao mitady hanova azy fa ny fidobodoboky ny foko atao anatiko ato hoe ao angetsa-pao hoe tsapako tokoa tsy haiko ferana fidobodoboko ny foko mitempo aminao izy tao tsy mahasaraka anao tsony ahy zany midobodoboka be ny foko anontany zavatra ray aminao ianao ve efa manan'olo tiana raha tsy mahadiso raha eny ny valiny dia aza valiana ny fanontaniako hoy ianao hoe raha eny dia tsy valiana nefa za maly anao satria tsy ny valiny tsy mbola manan'olo tiana ary tsy mbola nanana ihany koa taloha zany ve faly be aho mahenao an'izany teninao zany ary sahako ihany koa no milaza aminao fa za koa toraka izany variana tamin'ny fianarana sy ny asa ka tsy nanana fotoana nanaovana an'izany dia sendranao ankehitriny tiako ianao sitrako ve no tonga olo tiako hiara iriary amiko mandritry ny androm-piainako na dia voora vitsy aza ny nahalalako anao dia vonina sahady ihany hiaraka aminao za koa toraka izany tiako ianao ry manampina faly loatra mandre an'izany teninao izany za koa faly be tojo anao ry tiako sady tia sambatra avy hatrany a mianoko an'izany hafalianao izany ny mangatsika eto andavarangana eto nefa tsy reko izany noho ny hafananao mamina matsiro izany teninao izany a mankafy ery ny sofiko miaino azy ny molotroko te azo ny anjarany dia ny anoroka ny molotra ao izany aza misalasala fa efa miandry ny molotra ao izy tsy ny sofiko sy ny molotro ihany ny mankafy fa ny vatako ray manontolo mihitsy malala vitsy izay no misakafo ny zavatra tianao voalohany fa anisan'ny tianao koa no milomano milomano ie amin'izao andro alina be izao ve tsy angatsika aza matahotra kia misy rano mafana nge ny dobo filomanosanato sady raha mangatsika efa mahazo antoka fa enao eo anafanao ndao arytsika hitady ny tompona andraikitra anome akanjo fetina milomano
tena tsy naposiko hoe misy rano mafana toy izao ny dobo filomanosana ato. Tena miendrika azy tokoa ny kintana efatra. Zany indrindra kely no tena nkafizako ny ato. Sady lafatra iry hoe miaraka amin'ny olo tiako no manatanteraka ny nofonofony. Za koa tena mahatsapa sambarana. Tony manonosy izany aho. Eto anilanao. Meko anao manontolo dia asosy ahasambatra anao e. Zany. Satria tena tiako ianao ry miaha. Misaotra ry tiako. Miaha, sao reraka ianao? Sao tokony aterigody amin'izay? Sa ahoana ho ianao? Ka za mbola tsy te hody. Mbola te hitsany eto anilanao aho. Fino mafy be foana. Ao ary moa e. Manambinao. Za te hitsotsotra raha mety aminao. Ndao ary tsika ho any anaty fiara raha te haka aina ianao. Tsy te ho any ako. Ho any anaty efitrano any ambony tiako tenenina fa tsy any anaty fiara. Tsy voatery ianao an'izany ankehtsika e. Za tsy te hanararoatra anao. Tsy manararoatra angenao hoe fa zany mangataka. Malala, andao moa ateriko mody ndry e. Ho azaho tsy te hody izany. Efa ho hitsany eo anilanao foana. Eny e, zangy efa manaiky fa babinao tanteraka e. Fa na izany aza matahotra so tsy ahatohatra ny fakam-panahtsika rehefa any anaty efitrano any ambony. Manambina kosa moa. Ndao moa kia. Za hidongo fa tsy anaiky. Engaly resinao tanteraka. Tena sadaikatra miaha. Fa tsy tia anga ianao? Fanohatra amin'izany ary ny tena marina. Diso tiako loatra ianao ka tia naja ny fahadiovanao a. Manambina. Ahoana? Tsy hoe maika loatra fa tiako feno anao izao fotoana iainako eto izao. Ary matokia fa tena hevitra voalanjalanja ny saina izao ataoko izao fa tsy hoe akory fa hataira-po fotsiny ihany. Tiako miangavo moa aza fandavana anao setrinao ny faniriako. Tsy hitako intsony izay olona zaiko aminao. Mangovotra ny tenako iray manontolo. Anjaka ho azy tiako fa vonina no anao
sambatra be amanana anao. Tiako be hoe ianao no nitolorako ny fahadiovako ary tsy ho adinoko mandrakizay ilay nisantatra ny molotra sy ilay nisantatra ny vatako. Tsy ho adinoko mandrakizay koa izao fotoana mamy indrindra izao. Le nahazoko ny tsiro ny hafanana voalohany. Tiako ianao. Lafatra kiza ny alitsika izany a. Tena miombon-kevitra aminao a. Miao. Reraka vendry? Tsy a. Lasa mahazo aina be ary aho izany fa ahoana ki? Mbola azontsika tanterahana mantsy le nofinofy. Tia mandihy. Ay! Fo maika tiako be. Hoay sika. Mbola vao amin'ny 3 ora maraina izao. Any amin'ny toeram-pandihizana amin'ny 5 ora maraina vao mihidy. Ka ahoana? Tianao raha mamonjy toeram-pandihizana iray tsika? Tsy handeha lavitra fa eto Antaninarenina ihany. Misy an'ilay malaza be izay ety. Wow! Mety be amiko mihitsy izany. Tena mahay mandihy be ianao a. Miaika? Izay ary aho vao vizana. Sao dia tokony hody amin'izay tsika? Da ho azy aho tery-mody e. Ka nafana be atao. Fa noho nivoaka dia nangatsiatsika. Fa tsy avelako angatsiaka ianao e. Ndraso. Endro mibaly taoako isalory. Misaotra indrindra malalako a. Ary sendra indrindray aloha mangatsiaka e. Rehefa mahatsiaro hafanana ny malalako dia mafana koa ka. Iazo ananjanahary amin'izay sika izao. Ndao ary anainga e. Tonga ety Anjanahary tsika. Aiza ho aiza tsara no misy anao? Mandroso kely. Mivily mekavanana misy vavady menamena izay eo. Dia ao izay no mipetraka. Tsy anadino avy izao ianao? Tsy anadino anao mandrakizay. Naroviana. Sabotsy anio. Manana fandaharam-potoana ve ianao? Tsy manana fa atory aloha dia akaina. Maka aina ary e. Anaovy mipaly taoako iny dia rehefa atoandro ny andro dia alaiko. Sady akanao hitsangatsangana satria anisan'ny zavatra tianao koa izany. Tsaroa fa toy ny efa nitsangatsangana sika nandritry ny alina. Dia hanamody dia maka aina koa ny malalako tsy foky indrindra eto an-tany. Tiako
tiako ianao sady maniko. Tsy misy toanao. Zako tianao ry an'io sy ampitso izay andrandraiko, ary vonina niara-dia aminao mandrakizay. Tondony ny vavahady dia rehefa tafiditra ianao vao mandeha. Tiako ahoana ke? Toa tsy te hisaraka, tsy te handao anao tsy foiko loatra ianao. Rehefa aveo aza manafa rehefa aveo tsika dia mihaona. Tsy manatino anao te hifanoroka sy famihina mafy be aminao ary malalako. Avizany malalako izany oroako sofianiko ary efa mivony vavahady fa midira dia rehefa aveo zay. Sady tena reraka mafy zany, nefa koa tiako satria feno fahasambarana. Tena hafa kely no maly alina ny toy ny marainika. Tena soma mahafinaritra fa tsy lainga. Zao angamba le atao hoe kotro-baratra. Tena tafalatsaka tanteraka marina mafy nitady toko akasendra vato, nitady olontiana akasendra ny tena izy. Malala tsy foko, tsy misy toanao. Fa ihany voalohany, tsy andro izay atoandro ny andro hiverenako any aminao. Nefa na izany aza ny fandaram-potoana, aleo akaina ihany. Aleo aloha atory dia hanofo mamy anao le nandrasako hatry ny ela. Misaotra anao ry ray fa natolotra ho ahy izy ary tsy hamadika azy fa ity mandra-pahatapitry ny aiko. Firy zao? Teny efa atoandro ihany taraiky vao tonga aty amindromia. Fa misy inona ary? Sady tsy mihidy ny vavahady no somebiseby tsy misy toy izany ny olona rehetra. Andraso hita hoe misy olona aleo anotaniako aloha dia ho hita eo ny anton'izao zavatra izao. Azafady ange, fa misy inona ary sy to? Misy fahoriana ao sia. Misy fahoriana? Mahagaga izany. Raha misy fahoriana dia nahoana ny tsy niteny tamiko
fa sa ve voany kioma raina no nitrango izany fahoriana izany e? Ohatra ny somary hafahafa izy izany ka. Ataoko izay hafantarana ny marina an'io. Toa lasa rendremana izany fa misy inona ary. Mitovy be amin'ny miahy ty tovolahy tamity izany. Aleo anatona azy a. Miarahaba ry se a. Salama tompoko. Azafady hoe ry se. Mitovy be amin'ny miahy se. Any adahany angase? Eny tompoko, tena nadahany a. Na tena ina no anarako e. Fahono a. Mangy nga ianao io sa... Miala tsiny indrindra fa tsy nahafantatra hoe misy fahoriana ato. Ary mamangy fahoriana aloha e. Sady tia fantatra hoe oviana no nisy maty tato aminareo. Magaga zany ry tovolahy. Namany miahy mantsy a. Maninona ary tsy nilazainy miahy tamiko izany fahoriana izany omaly e. Mba haveriny kely hoe raha misy ny teninao farany teo azafady. Fa misy ina raha misy kely a? Miahy niaraka taminao omaly. Tena mino an'izany teninao izany ve ianao e? Eny e, i miahy niaraka tamiko omaly. Toa lasa zary mistery amiko ny fanontanianao a. Inona ary ty lazainy lehilahy ty? Milaza izy fa hoe niaraka tamin'ny miahy omaly. Nefa miahy nitratra ny lozam-piarako ty dia maty tamin'ny herinandro. Ary nalevina omaly zoma. Toa olona mihaja nefa izy ary azo lazaina fa olona salama saina tsara. Inona ary no andeha avaliko n'ity lehilahy ty? Tsy maintsy milaza marina amin'ny ahy. Nefa tena toa mifono misy tia zato voalazany a. Aleo ampidiriko any an-trano izy dia ao ny hita izay ho toyany. Hono ary amin'izay kely a. Fa maninona tsy lazainao aho hoe iza no maty? Mandrosoa ianao ato an-trano dia atsika no miresaka. Mahazo toerana tompoko. Tada sy mama. Izy no Andriamato manambana namany miahy. Tsy zany fa nisy zavatra hafahafa no lazainy tamiko tao tokotany teo dia naleoko no nampandrosoana izy dia rahantsika maheno eto ny voalazany. Faly miaraba nareo. Namany miahy tokoa. Niezaka nanontany any nantenaina tao ivelany tao hoe iza no maty. Fa tsy namaly ahy izy. Nanomboka hafahafa tamiko izy raha nilaza hoe niaraka tamiko miahy omaly alina. Ino ty voalazanao raha misy? Tsy mino izay lazainao izay satria i miahy no maty tamin'ny lozam-piarako dia tamin'ny herinandro ary nalevina omaly tolakandro. Andriamanitro! Miahy maty? Milaza lozako nareo. Tsy maty izy fa tena olombelona nofo sy rano niaraka tamiko omaly e. Fa tsy matoto ary tsy nampisalasala aho hoe olona efa maty no niaraka tamiko. Nanomboka tamin'ny 10:10 minitra izay niaraka teo manakambahiny hatramin'ny 4 maraina sy 30 minitra ary nateriko teo amin'ny vavahady izy dia novoan'ny mpiambina izy. Tsy mino aho hoe maty izy ka.
Manakambahiny? Ambahiny? Tsy mihina an'izay voalazanareo tsy maty zany izy. Ny raso mihitsy ary aloha ono hito amin'ny sary ito ve le olona niaraka taminao maly? Tena imia io. Izy niaraka tamiko maly. Ary inona na tonga nareo telo mianaka niarany teny hoe manakambahiny? Ka teo manakambahiny angino nitranga le lozam-piarako tianazo amin'ny ata amin'ny herinandro e. Dia tsy maty teo ny eo anefa izy, fa tany amin'ny hôpitaly vao maty. Minitra vitsy taoriana ny loza. Mba toy izy io anaka amin'ny fitantaranao, inona avy ny zava-nitranga omaly alina? Taraika vao niala tao am-piasana omaly zoma. Fa nisy asa tsy maintsy nataoko ary tamin'ny 10 ora alina vao afaka nandeha nody. Rehefa tonga teo manakambahiny dia nahita mia ary hoy izy tamiko, mba tero iny an-Janahary. Tsy nisalasala napiditra azy tao anaty fiara. Ny akanjo nanaovany dia robe beige misy sarina raozy volontany. Robe beige? Ie. Misy sarina raozy volontany? Ie. Andrekako, io ny akanjo anisan'ny tena tiany mia, ary vao avy navaliko maly hariva avy nandevina. Tsetsa tsy aritra telo nandenaina. Mba mandehana hoe alaivo io akanjo io ao anaty armoara mia ao zafady le akanjo ny eo ambony indrindra. Dadasineny tsy misy an'izany akanjo zany ato fa tsy eo ahoana lesy ka efa nijereko ny teo ambony indrindra araky ny lazainareo avy eo nasesiko ny zavaina fa tsy misy tao. Ahoana tsara hoe ry natenaina? Fa inona daholo ary zany rehetrarehetra zany Ry dadasineny tena mampivarahontsana zany toy ny hoe tonga tato trano zany miary efa avy nandevina azy tsika maliko loakandro dia nanaovany le akanjo ary lasa nakemy manakambahiny izy avy eo niandry ny fotoana andalovana Andriamatoa Manambona. Fa tena ninona loatra reny sanako okizay neny mety misy antony mahatonanao an'izany miazana antsika. Zany ny zavatra nitranga, fa ny tena zava-dehibe indrindra tamiko dia nanatanterahako ny zavatra izay tena tia miahy eo amin'ny fiainany, dia ny misakafo any amin'ny restaurant, milomano, mandihy ary ny mitsangatsangana. Andriamanitro, lozina rety. Ay, torana izy ry dada, ato eo aloha dada ikosoka azy eo aloha lesy bataina ho eny ambony fandriana aloha izy torana marina. Noho izao toe-javatra izao dia zay vao mino fa maty tokoa miahy ny mahalasa saina dia olona novo sy rano niaraka tamiko maly. Miahy, inona ny fonosin'izao mistera izao mahatsiaro fahasambarana tanteraka angia tanatin'ireny fiarahantsika ireny Andriamanitra. Zay fa mahatsiaro teny mama. Mino fa mama miano mahalala ny zava-miafiny izao rehetra izao hito aloha ny ranon-tsiramamy sotroy Zao vao mazava amiko ny fonosin'izany rehetra zany. Vao nitranga ny lozana hafaty amin'ny ahiny ka nentina aingana teny amin'ny hôpitaly izy dia zao nambarany tamiko talohany nahafatesany. Nenio, kely ny haiko,
dia ho faty fehasanatry tsy dia ho faty malahelo be aho hoe voaraika amby 20 taona dia ho faty tsy reraka be ndre fa aza miteny ntsony aloha mandrapasitra ndria tsy roneny maintsy miteny ho faty sahady ve any efa tsy mbola nykokan'izany amaminy fiainan'izany dia anana olo tiana roneny dia hiara-tsy sambatra miaraka aminy dia anao ireo zavatra tena tiako indrindra eo amin'ny fiainako misakafo any amin'ny trano fisakafoana avolenta milomano mandihy mitsangatsangana efa nanao andro rehetra ireo ange sika enyneny tsy laviko fa mila olo tiana anatanterahako an'izany fa tsy mifianakaviako dia efa mpiondakondana aminy aho sy fanafosafo ary fanorokaniny tao arinan'io dia mialay mengaly ary mifarana teo ny androm-piainany andriamato manampina ianao izany le olo tiana nandrasaminy ahy tsy tanytany fiainany teto an-tany anefa ianao fa efa lasa ny ambanirangola izy vao nahitanao mia tsy mino aho hoe tsy hitoy intsony ireny fiarahantsika ireny fa tena hoana loatra nefa maty ianao vao hitako mahery izy andriamatoa tena tiany ianao matoa tsy nanaika izy raha tsy niaraka taminao tena tsy zakako rosea mety izy angenareo eo amin'ny toerako nanaka na izy teny manakam-bahiny laza fa diso fanantenana noho ny fahasamban'ny fiara nitondra azy sy ireo namany noho ny fahitako ny fahadisompanantenany dia nitsiry tao anatiko ny hevitra natateraka an'ireo nofonofony ary voalazany teo ampisarahanay teo ambavahady fa toy ny tsangatsanganyizay nandritry ny alina iny endre izany fotoana mamy ny arahanay ny sambatra eny tokoa namono vavahady ny mpiambina tamin'izy nandondona aleo hoe anontaniako vetivetika momba an'izay raha lalam-piambina tena namova vady mihitsy izy any komaraina ary dada tamin'ny efatra sasany teo eo nijery fa nisy fiara tonga ka niveriny fahiditra atao amintsika aika fiara andeha iodina ny mitany teo dia noverena nidina aveo mivavady dia tsy nahita niditra aveo ny izy tena tsy nahita olona niditra hony izy zany rehetra zany manam-pirofo fa ianao ihany andriamato manambona ny tia miahita azy matoa tsy nahita azy raha lalam-piambina tamin'izay nivoaka tao amin'ny trano fandihizana dia nomeko azy nypalitaoko anaova ny fanangatsiaka izy ny manidikitika ny saiko dia hoe
nataony aiza ny palitaoako? Tsy tanay anaka izay hamaliana ny fanontanianao. Tena sarotra valiana tokoa anaka ny fanontanianao ataovy toy ny hoe netiny natao mifahatsirovana ny siany akoatra le palitao e. Zay tokoa angarisy ny entiko ampiononako ny saiko ka. Marina Andriamatoa fa sarotra inona tokoa ny zava-mitranga aminao izao. Fa ny azonay ambara dia tena maty tokoa miahy. Nalevinay omaly zomatolakandro. Ka ny teny ambaranay aminao dia mirary fiononana feno anao olona ny tiaviny miahy zahay. Tsapa tokoa hoe tena mafy ny mandevin-janaka. Fa tena mafy tahak'izay koa ny nanjoanao. Misaotra tompoko. Kay tena marary atampoka teo izany lohako izany ka. Tena mila tsy ho zakako mihitsy izy izany. Nantenana mety tsy ho mpitsabo izazy aloha. Ary aleo makany anefitra aloha mitsotsotra ianao mandra-pahatonga amin'ny mpitsabo e. Mandrosoa ianao dokotera, nampandrinay atsy izy, mandra-pahatonga anareo, mandrosoa ianao e. Efa nitantaraiko tamin'ny mpitsabo dolo teny an-dalana ary dada ny zava-nitranga. Ay, tsara izany mba namora ny fizahana tao e. Kay. Tena mahaviasatra be izany lohako izany e. Aza manary ianao anako, efa tonga ny mpitsabo izahanao. Avelana vetivety ara aloha nareo a? Eny ry mama. Hijanony ety miaraka amin'ny dokotera ary aloha sao misy fanontaniana atao mila valiny e. Eny rery nantenaina. Ino ty zava-mitranga ty rainy a? Dia efa izany izy zaniko. Tena misy terika. Nanao ahoana izy tao ilay sy ry nantenaina? Tena latsaka ambany bingy eny tosidrany. Vokatra le tsy fatoriany tamin'ny alina ao nahatonga an'izany mpitsabo. Eo koa ny fihetsepo be loatra no ireo zavatra ny fampiresantsika teto e. Efa nahazo fanafody fampatoriana izy dia matory izy eo izao e. Aleo mihitsy izy re atory aloha e, dia aterinao mody izy rehefa taitra. Ohatry ny efa tsy dia maninona ary zareo fa aleo hiainga amin'izay a. Aleo fa izany hitondra ny fiaranao dia ateriko mody ianao e. Zao ry mahaiza mampionona ny fosiny saina. Na dia mafy tokoa izany zava-nitranga tamintsika izao fantatro fa olona mivavaka ianao dia akino amin'Andriamanitra ny fiainana. Ary mino aho fa lehilahy tena tia miasa ka izany no amenoy ny fiainana. Ny anampiako an'izay dia ataovy toy ny ray aman-dreninao re izahay e. Afaka mifampizara ny fiainana misy rehetra isika. Mahireza indrindra anaka dia mirary soa. Mankasitraka amin'ny fikarakarana nataonareo tamiko teo e. Eny fa na dia voandroany ary tsika no niona dia tsapako. Fa tsy nataonareo toy ny olo-kafa ny fandraisana. Mandra-piona anaka.
mba vangio matetika re zahay tsy anadino anao zay akory. Enrery mama, tsy fanadintsika. Eny ary andao amin'izay ary tsika anainga. Telona tokoa ny fanampiana sy ny fikarakarana nataonareo. Misaotra indrindra ry sery nantenaina. Tsy misy tokony isorana izany. Efa nampifandraisiny miany itsika. Mizaha fotsiny makaina tsara fa farariny herinandro koa mantsy izao. Salama tsara mama. Fa reradreraky ny asa nandritry ny herinandro fotsiny. Manao azafady aloha e. Minao fa tena perinasa ianao. Afaka mandala aty an-trano ve ianao anaka amin'ny alahady atoandro mba hiaraka hisakafo aminay e. Tsy manelingelina mama ka. Ie, sady efa niomana ny tsidika any koa ka. Zay raha amin'ny alahady zany eo na? Eny ary mandram-piony mama. Miangaly. Roa taona tokoa izay ireny zavanitranga ireny. Tsy haiko ny anadino anao. Tsy haiko ny anadino ny ray aman-dreninao. Tsy haiko ny tsy hifandray amin'izy ireo nanomboka tamin'ireny fotoana ireny mandrakizao. Faly mahita anareo telo mianaka indray, misaotra betsaka amin'ny fitsenana eto amin'ny varavarana. Zahay koa torak'izay ry se, ravo miona amin'se. Ka inona hono no vaovao nefa dodony ery mama ny antso ah. Mandrosoa aloha e. Ay, misaotra. Efa vita karakara ny sakafontsika. Andohary sika any amin'ny trano fisakafoana. Andray. Mba hafa mihitsy kosa izany fionana an'io izany ka. Mbola misy tena hafa raha iseho eo ah. Seko izany. Mba mahita ho lazaina mihitsy ry nantenaina ka. Mahazo toerana ry se. Ary arosoa avy hatrany resaka ary dada. Zao no izy re anako. Tsy mengaly sy natenaina ihany ny zanakay fa misy hafa ihany koa. Ny tena izy dia misy kambana amin'ny mengaly. Tena marina ve tsy izany ry nantenaina? Eny, tena marina izany. Tany ivelan'ny Madagasikara izy tamin'ny mengaly maty. Mianatra dia nanomana fanadinana maromaro ka tsy afaka nanatrika amin'ny fiandrasam-paty sy ny fandevenana. Tiako no milaza amin'isi fa manana surprise ho anao zay anio. Inona letsy izany? Miangotona anaran'ny kambana amin'ny mengaly io e. Ary efa tonga ato an-trano izy izao. Tsy vitan'izay fa miangoto dia tsy nisy anavahana amin'ny mengaly mihitsy na bika izany na endrika na feo. Aza manao sanga mahery so hanapaka ny lalan-drahako ianareo ka. Tsy sangy izany fa tena izy. Aleo mihitsy atsoko izy e. Miangoty a. Miangoty o. Tena mitobotoboka mafy ny foko Andriamanitra. Ho vitako ve ny fanatrika amin'izany olona izany. Miangoty.
tia izy fatamby miangaly. Tena endrika ao navela tokoa ty kambana aminao. Manao ny manambina. Azoko sary atsaina ny ao andohanao mahita. Andre kako ny feo any ko fa manofy ary ve ah. Ndrekako tena valaketraka manambina. Toina mafy dia mafy izy nahita miangoty. Rary nisy raha manao fihetsika toy izany. Izay ray aman-dreny aranao misy fotoana tsy nainana afaka azy roa vaviko. Ka andohary sady misakafo no miresaka e. Marina lesy zany a. Andoharitsika ivavaka e. Andriamanitro, tafavoa reto izay anio noho ny fahasoavanao. Indro eto anatrehanay reto sakafo reto, vokatry ny tany sy ny asa tananay olombelona, ka taio mba hitondra hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anay tsirairay avy. Eto koa izay dia mahatsiaro ireo olona sahirana amin'ny fitadiavana izay hoaniny. Ianao anie hitsimbina azy ireo. Amen. Ataovy ary ny sakafo e. Maro isafidianana andreo ka alaivo izay mety aminao. Tena tsy napoiziko ny zavatra androany ry izy mianakavika. Marina moa? Marina tokoa fa tsy voalaza ny taminao sy ny miangoty. Satria noeritreretina hoe anampitrotraka ny alahelonao amin'ny miangaly ny fahitana ny kambana izay tsy misy hanavahana azy aminy. Efa nilasain'ny ray aman-dreniko tamiko daholo ary tsy misy miafinamiko ny tantaranao sy miangaly. Dia tiako ny milaza aminao fa tsy mbola nitomany ohatr'izany aho tany ivelan'ny Madagasikara tany raha vao naheno an'izany tantaranareo izany. Tena mampalahelo be ary tena mbola te hitomany mihitsy ary aho io miresaka aminao izao. Mino fa nanana ny nampiavaka azy miangaly ary olona tena sarobidy aminao. Manandanja amiko tokoa miangaly. Sarobidy atao anatiko izy. Sady fibanjiny aho. Toa mandrotika ny foko ny fahatsiarovana ny fiarahana sy miangaly. Hatramin'ny fitompo masony avy hitovizana izy roa. Manana fihetseham-po mitovy za sy miangaly. Izay mahazo azy dia toy ny mahazo ahy koa. Tamin'izy tratrany ny loza iny dia izany anjera teo amin'ny tohatra fa folaka fotsiny fa tsy naratra. Ary fantatro tamin'izay fotoana izay fa misy nahazo azy taty Madagasikara. Manambina, tena lasa saina loatra ianao fa sady hoano ihany ilay sakafo e. Ie. Tsy ahita teny mihitsy tokoa ianao anaka. Karariny ko sary-dada. Ataovy aminareo nge ny toerany. Mitamberina atao tsy haiko daholo ireo orany arahana sy mia. Mety hoe inona reny ao an-tsain'izy telo mianaka amin'izao mampafantatra miangoto izao e. Sady natao hafa kely mihitsy ty fionana androany ty. Zay roa ato samy tsy mahatelikana fa izy mandinika mafy ahy. Ny masoko koa tavabanjina azy foana. Sendra mba tsy akasitrahany manambina ary ty fionana androany ty fa tsy ahita teny na azy izy. Ny sakafo kosa aloha tena tsara. Misaotra ny mama ny karakary. Iny kosa aloha dia tsy hafozako andreninareo mihitsy e. Iangaliny mihitsy ny azy ny nahandro zany a. Karerainy ah. Areo mianaka koa zato. Ny zanako ary reto samy tsy mahatelikanina ko. Mama kosa e. Na ny maso mijery fotsiny aza dia mahita avy hatrany fa tsara ny sakafo a. Ny marina resy mianaka avy. Tafalatsaka tanteraka ato anatiko ny alahelony amin'ny miangaly amin'ny fahitana an'ity kambana amin'ny tia. Miala tsindry sena moa ny alahelony sendray a. Nefa niana foana an'izany alahelo izany ny tena tanjona amin'ny atongavany miangoty eto. Dada. Eo nery manambina ka ny tsiritriry tamin'ny mahitany sariny sy. Sy nantinaina. Inona ty ataony lahy? Kay, marary iny izany ry bavy. Ataovy ihany manany ihany eo fa mbola ataoko mafimafy kokoa noho izay raha mbola manao eo ao re mama, ao fa isakafo aza malahelo tsy tiako mantsy ny andisy fanantenana amin'ny mamako. Sao fanako.
sady mety alany betsaka ary tonga de vavany a tena nazotomana tokoa zany mozika le fanilazany eny akirana bavy a akafiziko tokoa zany rehefa avy misakafo ka mipetrapetraka eto amin'ny efitra fandraisam-bahiny iloza kely aloha nareo roe andeha hanampy ny dada sy mama manendy masikita tsy ndavaranganatsy ao ampiko ny ranomboankasinao fa lany izy zany tamin'ny zariry tany ampitan-dranomasina dia mozika malagasy toy izany foana ny fiainiko ka tena hitako tamin'izany fotoana izany fa hainy vahiny koa dia makafy ny zavakanto malagasy zany fa taiza ny firenena nisy anao Amerika ny marimarina kokoa Californie lavitra izy zany manambina hitako amin'ny fihetsikao rehetra fa tena mbola mandindona anao tanteraka ny aliko ny fahatsiarovana ny fiarahanao sy ny angaly tsy hamohan'izany alahelo izany akory ny natongavako fa ny anamaivana na koa anafoana mihitsy amin'izany rahona mibahana ny fiainanao izany iriko raha mba tovina feno fifaliana ianao eo amin'ny fiainanao ary ho sambatra amin'ny tena fahasambarana marina fa tsy amin'ny tandindom-pahatsiarovana fotsiny ihany tsapako izao fa tsy fampahafantarana ny miangoto fotsiny ihany izao fionana izao fa misy zavatra hafahafa nefa tsara mahafinaritra ery ny mianovo tantara amin'ny mama ny fiarahanareo taty nareo mandeha mivavaka mitsangatsangana miala voly saingy tsy mba teo tamin'ireny fotoana ireny zany rehetra izany nofinofolo malalako tao anatin'ny fiarahanay ka tiako ny tanterahana niaraka tamin'ny fianakaviany mba hanomezako fifaliana ho azy fa maninona ka ianao tsy miteny mihitsy nisy nasorenanao ka ny zavatra voalaza tsia tsy misy ka manambona manantena zavatra avy aminao izay no anisany antony ny verenako taty Madagasikara nefa somary manahy satria ianao zara raha miteny dia mbola mistery amiko izay ao andohanao efa taona roa no nandao izany miangaly antsika izay mety efa misy solona izy angamba tsapako izao fa tsy mahasolo azy diso adresy angamba izay nao mitianako ny resaka oay miangoto manko azy ilozanao tsy misy olona afaka solo any miangaly atao boko marina voalazanao tena sarobidy amiko izy ary tsy ho adinoko mandrakizay tsy mbola nity olo-kafa fa i miangaly ny voalohan'ny olona mitiaviko tsy maninana miaro ny antsonao fa misy miara teo koa ny anarako inona ka ny zavatra tena tianao misakafo indrindra fa any amin'ny restaurant milomano mandia ary mitsangatsangana efa hatramin'ny elany tia an'ireo zavatra ireo ary fantatro ihany koa fa miangaly tia an'ireo manambina afaka manohy an'izay tsy vitany miangaly fe ara mampanantena fa ahavita mihoatra an'izay vitany ataovitoa miangaly ihany ana dia olo-kafa aza
mety mieritreritra ianao hoe olona dala za vehivavy indray no manadalanao nefa tsaro fa sarobidy amiko ny raha vaviko milanao koa ny tenako sitrakao ve zany na dia voandroany ara ny fankahitantsika dia fantatro zady ny fitiavanao sy ny fanirianao ny araka amiko tia naiky nefa fa matahotra inona no atahoranao matahotra satria so manitsakitsaka ny miangaly mafonja be ho any fitiavanay ka sady sarotra adinoana no antiako raiketina anaty diaro tsaroko mandrakizay raha mity anao a dia mety ho lasa diniko ilay voaloham-pitiavako ianao koa mety mbola ho any ivelany dia avelanao eto a manambina ahoana tsy aly eto anilanao zany ah ary raha ho any ivelany ary dia ianao no eo anilako tsy manitsaka miangaly ianao fa mino a fa izy aza anymetsotra anao tsika amin'izao fotoana izao atao fotoany miangaly ihany ah atao fotoana nofy ianao dia mifo dia zany eto anilanao hiatrika no hafeno asambarana sady fiainam-baovao mia resinao lahatra e ary mino fa ny fisinao no anafoana ny alaheloko manomboka zao dia vonona hifampitantana aminao hiatrika fiainam-baovaotsika iriko raha ampitoy ny tantaranay sy miangaly ny tantarantsika manomboka eto sambatra raha afako miainao an'izany teninao zany manambina roy a mia safononoko ny asambarana ihany koa hoay azafady fa nanelingelina anareo ahy saky ilaza fotsiny aho hoe efa vita karakara ny masikita ka manasa anareo tsy misy tsindrery sy ao fa ho avy zay e manambina mitapahan-dranadala izy teo afaka tohizina ve antsoy ao fa toko mambe mihitsy ary andray miramirana iray tary anjanako izany e iany tokoa tsinjoko eto hoe manam-baovao lazaina aminay na roaroa ohatrany hoe tsy vaovao amiko fa efa nandrasako indray na tenaina nahary mianatareto koa dia efa tsy laitra mihitsy manitra zany masikity zany a nataona tenaina maniton'orina mihitsy izy zany iany tokoa araka izy mba hazarao aminay aloha ny mahamiramirana anareo e tenery manambina mafisiko bebe kokoa aminareo androany mahazanakareo zany hoe ahoana anaka zao no izy ry izy telo mianaka ny fanaiko izay aroa fa hifankatia manomboka ny io ary anoho ny tantarana tomboky manambina sy miangaly ahoana ny hevitrareo ndre anaka manohina foloatra izany fanambaranareo azy fa na dia maty ary miangaly dia mbola mitoetra foana ny tantarany falo ny fonay mitsitrano anareo roa ho tonga amin'ilay andro iray toazato etsoroako ny sansanako izany misaotra petsaka anaka sambatra loatra izay manana naofinato ry manambina tena mila arozazy mafonjy izany ry valy efa fanombohany tian'io tirsia iriko ry dada sy neny raha tanterahana anatin'ny fotoana fony mariazinay sa tsy zany akery malalako tsy andrika iriny atongavan'izany andro izany to maninofo sady anaty akanjo fotsy misarona voaly lava dia lava andrasan'ilay malalako ery ambony hotely dada sy mama tena sambatra be ay jejerity zanako ato ry manambina za koa ry anaka tretrika ery maminaviana ny tatana ka anolotra ny tananao any manambina samy faly dolo tsika e ary mino fa miangaly koa dia faly toantsika izao ny paradisany marina tokoa izany ranadana
ve ary vady malalako hoe tonga ihany ny andro ray toa zato dia ny mariazintsika. Tsy mivadiko ihany no manana fihetseham-po toy izany fa za koa angeto irak'izany faly sy ravo manana vady sady taviny ny volony. Ianao koa nge sady tavo ny volony e? Tsy nafana tamin'ile nandidy eo. Eto an-jaridaina eto mba misy tsiotsioodrivotra. Marina izany. Miara-miaina an'ilay tsiotsioodrivotra isika. Sady tiako ery koa izany eto tratrandrihetra izany. Nitarain'Andriamanitra tany am-paradisa fa nisy anjely faran'izay tena mahafatifaty tsy hitany intsony tao aminy. Aza matahotra fa tsy ho teneniko azy hoe lasy eto akaikoko ianao. Raha ny fitiavako anao ny zava-mahadomelona dia tiako ho fatiny fatra-diso tafahoatra. Ilaina ny zavatra rehetra mba hanaovana an'izao tontolo izao fa za kosa tsy mila zavatra hafa tsy ianao mba ahafahako miatrika an'izany tontolo izany. Angoty faly aho manana anao. Tsy hamitaka anao ary ho tisy hanajanao mandrakizay. Ny fitiavana tena izy tsy mba mifaran'izany. Faingo no any fantana fa tsy mahafantatra teboka. Mila ny tananao, ny molotrao ary ny vatanao eto anilako teo eo ambany masonao, teo faty eo atratranao ary te hilevinao amponao. Tiavo na ankahalao. Tsaro fa reo roa reo dia hananako tombony avokoa satria raha tianao dia ao amponao foana. Fa raha mankahala kosa ianao dia ho ao andohanao foana. Manambina za koa tianao ary tsy hamitaka anao ihany koa. Avy eo inoko izany malalako izany ary. Fangafinina fotsiny ampiana oroka koa. Jery eo indringa ty natenaina maka sary jejo ery ty izy. Oay iny koa eny dada sy mama fa manatona atsika. Miramira eny ery izy mivady izany faly dia faly izay mivady ny manome tsotrany mafonja ho anareo roa. Mahaiza mifandefitra amin'ny fiainana raha tody zavatra mampifanolana. Mahaiza mifankaty tsara satria afa kely ny andohan'izao tantaranareo izao. Faly be izay manana anareo ary efa tsy andrinay izany hoe teza zavikely izany za koa nitoraka izany le serivaly sy bavy mifankatiava tsara. Rehefa eo nge ny fitiavana dia hitavy hatrany ny vahaolana amin'ny olana misotra betsaka anareo telo mianaka tsy ataonay ranondraraka andamosingana ny anatrareo. Ody rizy roa kely mandrosoanareo telo mianaka Tena tsara fahatongafanareo vao tonga mihitsy ny sary tamin'ny mariazy. Ty mantsy nandrasanay alohan'ny angananao vola tantely. Ao angana aloha azy eo ijereko an'le sariko mijejo be iny isetirina tenaina dia mahita olona zaina mihitsy zany dada. Resika rehetra tena mahatianina tokoa ny mpakasary tsy lainga. Finaritra ery isika mianakavy alaina sary Andre tiako hitanareo ve ty zavatra hitako ty fa inona ny zavatra hitan'lahy? Tena jereo tsara nge jereo ty olona tondroko anaty sary ty. Aiza fa iza ry se zany? To Andriamanitro
to mengaly mengaly ahoany aizy zany ito tondroko ito ro mama ie tena izy io eo avoana ro vavy ianao fa inona ny dikan'izao ry izy mianakavy a manaprofo zany anaka fa niara-paly tamintsika izy a jereo nge ny akanjo anaovany le robaizy misy rosy volotany izy sy le palitaoko nomeko ny salorany raha nangatsika izy tanteraka le nofoko talohan'ny mariazy hoe tonga nanatrika amin'ny mariazytsika mengaly misaotra betsaka ki mengaly tamitsotra ny nomendria voaporofo tokoa ankehitriny fa ankasitrany mengaly ny tokantranontsika za koa dia manamafy zany anaka so tokony anapoka sampainitsika ary valy a tena hevitra mety zany ry zay a fa nomezam-bony nahatra ho an'rity champagne tiry miangaly misaotra betsaka fa nofisindriny na lalako ito fianakavianito velavelona ny fianakaviantsika ary reto a za indrindra mengaly misaotra ndria fa no indriko ny nahalalako ny vadiko miangoty eo tsy hoy amin'izay miangaly kely zanatsika fa andeha ody amin'izay tsika ka mariny zandry fady malalako sady efa miariva ny andro mengaly o oi mama ariva ny andro fa avia ty fa andeha ody amin'izay sika fantatro mihitsy aky fa mbola telalondria fa mila mody sika zao a efa miandry atsika eo anaty fiary dada reto vady amanjanako hoe antom-pisiny izy ireo ianao ro miangaly za indrindra no nanapahanay roa hevitra hoe ny anaranao no iantsona ny zanakay voalohany lasa sainy ry za mivadiko zany sambatra loatra mananareo mianaka izy ry dada dia ampandreo ambony fandritsika aloha fa rehefa taitra avy eo vao omeko sakafo a miangoty a dada tsy anaitra zaza ve ianao am'izany antsoantsonao zany avia tinga ianao dia jereo reto hoe fa misy inone inondreo tsy ny akanjo mengaly ve io le akanjo beige misy rose volotany nanaovany tamin'ny fanena taminao teny manatambahiny sy le palitaoako le nomeko azy tamin'izy nangatsika inona ny dika an'izao e matona veriny mengaly reo akanjo reo dia vonina ny tsy hipotra tsony izy zany fa mitsodranao tsika marinaka izany malalako a fa ino ty ataonao mbola tsy afaka tamin'le akanjo ny fofondranomanitra nanaovany tamin'ny andro ny fanenanay oka izay fa asa mangano ano ny vadiko moa
efa eto ah ny raha ny solony toerany. Fiofinika anareo mianaka. natolotry ny asem radio anareo teo I manambona tantara indray miseho nosoratana Andriambelson fito manalina arivo Hyacinthe. Novelomin'ny Sylvia Randrenatoandro, Saoly Rakotona Nahary, Nanja. Niaraka tamin'ny Ralala sy Faly ary Christophe Rabiarimanana. Nandray feo sy nandrindra ra teknika iaro na natontosa nanjara zafindrakoto.